manina raha tonga dia apokany ty grefy ty tsika miandriandry be foana fandao iatsika amin'izay ry vahoaka malagasy hoe ranto avy any Ambomaso tena mahagaga dia fitondrana ity ny manao hevitra indray no mahazo vono andaontsika iatsika fa efa tsy rariny tsony izao salama dafa tsy rariny kosa zany tena manao velam-pandrika mihitsy zareo dia izay mitadiny marina avy hatrany dia gadra fa inona kainy mbola mitazona antsika tsy etsika sa tena vony fandrekirekena marina manahoana zany ny toejava misy ny vaovao farany mahakasika n'ilay présidentny syndicat voasambotra sy ireo namany satria ohatrany telo izy ireo ny voasambotra nanahoana ny vaovao farany zany dia nisy namana anankiray nahazo appel na 30 secondes hoe aty amin'ny brigade de recherche ty fedanana président national miaraka amin'ny président régional any Vakinakaratra sy ny coordonnateur régional Vakinakaratra teo zay rehetra zany voatankina hoe inona zany no atao dia avy hatrany moa zany amin'ny toejavatra ohatran'ireny dia tsy maintsy manao hetsika zahay hoe andeha anantona teny amin'ny brigade de recherche tonga teny zahay niaraka tamin'ny avocat satria tsy avelana iorereny kosa aloha zany ny président anay dia tonga teny zay nanotrina azy niaraka tamin'ny avocat io zavatra io zany dia tsy omaly ny fanomboany fa efa teo aloha nisy tantara nitranga teo aloha zay ho azavaiko na tonga n'izay toejavatra zay ny nanahoana ny réaction anareo zany ny voanaheno an'izay io voasambotra ilay président tao anatin'izay ny réactionnay aloha zany dia nalahelo zay sady taitra natahotra ihany hoe sao dia anjarany tena koa misy sambotra satria ny constat voalohany natao vao tonga teny toerana sahabo tamin'ny valo maraina teo dia nakeny ministèren'ny maine zay toerana novanay io toerana ministèren'ny fanabeazam-pirenena io moa zany dia tena toerana ny mpampianatra izy io tsy misy olona tompony io fa mpampianatra ny tompony io ary tokony tsisy olona idongy an'io koa fa mpampianatra ny tompony toerana io dia nanao nijery teny toerana zany zay maraina tamin'ny valo dia efa feno mpitandro filaminana gendarme sy polisy manodidina an'ilay toerana dia efa somary nentanentana hoe fa ahoana mampisy mpitandro filaminana grève syndicale ve dia isy mpitandro filaminana fa na izany aza dia hoe tsy misy tsy vita amin'ny fampiresahana fa rehefa tonga eto sika miresaka ara-dalàna tsy tazay nanovana ny toerana samborana ny président moa zany dia toerana privé tsy tany an-tranony fa toerana privé mihitsy satria tamin'ny toerana izay nitobiny ny namana avy any Antsirabe zany no nisy anazy ohatrany hoe famangy tamin'ny zareo zany izy dia tany samborana azy maraina teo eo amin'ny anelanelany amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo teo zany samborana azy tsy misy resaka tsy misy ninina fa tonga dia ny samborana zany izy sy le président régional Vakinakaratra niaraka tamin'ny coordonnateur régional Vakinakaratra ny fomba samborana azy dia tamina herisetra tsy afenina zany satria rehefa avy ny resaka tao amin'ny enquête tao zany ny avocat zareo dia nyresaka taminay teo ivelany teo koa fa novonoiny izy ny filam-pialahana ny tamaina dia daka mandrivorivo tokoa ny nahazo azy dia noentina naken'izay ary marianay manokana raha président national ny syndicat mitafa io amin'ny mampinamana moa satria amin'ny sehatra ny fanabeazana olona tsy salama izy satria noho ny vono sy ratra izay nahazo anazy nataon'ny dahalo tany amin'ny toeram-ponenana tamin'ny asa 3 taona lasa zay misy zaitra 12 amin'ny lohany isan'andro izy dia mandray comprimé zany fanafody hoanina vokatry lohany io kanefany nandritra ny fotoana samborana azy omaly zany ka hatramitsika amin'ny teny izao dia tsy afaka nandray an'ilay fanafody izy mbola ny ampidariko ihany koa moa zany dia anjarantsika mieritreritra hoe toy izay sy toy izay ny zavatra nisy hoe hetsika syndicale ve dia tonga hatrany amin'ny famonoana sy ny figejana olona hoe na ny fanafodiny raisiny raha tsy afaka nandray satria tampoka 032 12 88 no afahantsika mandefa ny SMS amin'izao ora izao raha misy ny fanontaniana ho an'ny vahintsika na fanio-kevitra ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay fa ny fanontaniaka inona moa zany na tonga n'ilay grève ho an'ny tanterahany teo anivon'ny syndicat mitafa naninana hoe omaly inona ny zavatra nisy teo alohan'izay eny tompoko zany hoe izy ity zany tantara lavabe
raha ny fanorin'ny syndicat mitafa zany a dia hoe iona amin'ny ramatoa minisitra satria ny hevitra tsy azo tsy amin'ny olombelona ary ny zavatra rehetra hifanampiana zay zany mate hitondra ny fanampiana azy hoe manahoana sy ahoana satria marobe ny zavatra hitanay fa lesoka ny lesoka moa zany a azo arenina foana ny lesoka na amin'ny fotoana ahoana na amin'ny fotoana ahoana ary zay mba anjara biriky tianay hoentina aminy indraiky amby folo nanao audience zany ny syndicat nefany a tsy niraisina misy syndicat nefa na association tsy syndicat kory fa association matetika mila ho isam-bolana isan-kerinandro tonga ho amin'ny raisiny dia zay zany a tsy teny hoe zanak'ala hafa fa anjorom-baly izahay dia satria efa feno ny fepetra zany hoe tsy mety tsonikosa raha mbola hiandritsika dia maro ny zavatra ilana fampiresahana amin'ny ramatoa minisitra zany a momba ny recrutement tamin'ny andron'ny ministra Paul Rabary mialatsy manonona ny anarany a dia nisy 10 000 postes par an 10 vague zany no fampiresahana tamin'izany fotoana zany anefa vao niala teo ministra Paul Rabary zany a asana vague fa efatra angamba dia tsy nisy tsony le 10 000 postes fa niena ary indraindray raha le poste io zany a tsy feno le 10 000 postes fa 3,000 ohatrohatran'izany ny zavatra azo teo dia efa marobe zany no efa velotaraina amin'ny mpampianatra anisan'izay eo ihany koa ny mikasika ny intégration zay mampimenemenina fatratra ny mpampianatra fonctionnaire satria tsy mandeha l'intégration zay intégration iankinany hoavy rahatr'izay rehefa rahatr'izay retraite zany zareo raha vao tsy intégré ireo olona ireo a dia zara raha misy 10 alina na 4 alina ny pension raisin'izy ireo manaraka an'izay a ny affectation abusive sy ny maro samihafa ny tsindry azo lena ataon'ny chef Sisco na draine any amin'ny faritra maro samihafa any dia mihevitra zany zahay hoe efa tena feno kosa satria na mangataka fionana tsy mahazo a ny antony maro samihafa ary indrindraindrindra tena tsindrina eto zany a mikasika n'ilay indemnité de logement io zany a ny fanarahana tamin'ny fivorinim-beny ny syndicat zay niaraka ny fanotrona tamin'izany fotoanandro zany talohan'ny élection présidentielle farany teo iny dia mba nangataka zany 210 000 ariary satria ny ao anaty bon de caisse ny mpampianatra amin'izao fotoana izao a dia 14 000 ariary tsy fantatra hoe trano manao ahoana no azon'izany hofatrano 14 000 ariary 4,000 sy 1 alina zany dia mba nangataka zany hoe ho atao an'izay saingy nisy namana syndicaliste zany a nandeha tsokosoko nakany amin'ny député tany tanaty fivorian'ny député hoe be loatra zany 210 000 ariary zany arivo sy roa hetsy 2 alina sy roa hetsy be loatra zany fa 10 alina anie dia ampy an'ireo mpampianatra ireo dia gagagaga moa ny tena hoe namana syndicaliste ve no itenan'izany toe-javatra zany dia député tsy mahafantatra fa raha izay tenenina aminy dia ekeny dia hoe 10 alina zany no soratana ho fatran'ny mpampianatra ka ny 4,000 sy 1 alina efa ao anaty bon de caisse fa 9,000 sy 3 alina sisa zany no anampy an'io nanomboka tamin'iny élection présidentielle iny hatramin'izao zany na ny décret d'application aza tsy nisy io indemnité de logement io dia miandry zahay isam-bolana hoe sao dia efa mba hitontona par silence ozy ny ankizy amin'izao fotoana izao le indemnité de logement tsy misy hatramintsika miteny izao zany a io indemnité de logement io zay mahabe resaka amin'ny maro dia izany koa anisan'ny fitakiana anankiray a zay mampikikiky ny namana mpampianatra mpanabe ny dirantsika tsiraray angambany ireo ny anazavana kokoa ny mpiaino satria ny raha isaka recrutement zao isan'ny resadresanay matetika eto ihany koa ny andreo CNFP zay navitan'ny formation efa tamin'ny taona 2024 mandrak'izao tsy voaray ho mpiasa mpanjakana ny lay ministra mpianareo toa efa ela ihany no teo tsy vaovao raha ohatra hoe amin'le sehatra inona no raha idirantsika manokana ho andramatoa minisitra inona no tena antony satria raha ny fahaiza manaona ny hoe tsy vao hianatra raha izy raha eo amin'izay ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena zay fa efa ela no teo amin'izany inona no mahatonga azy tsy mahavan'ilay olana le finiavana ve no tsy misy sa ny inona ny raha ny fomba fijerinao manokana sarotra ny mamaritra ny anatin'ny toe-tsain'ny olona tsiraray avy fa ny anay zany ny zavatra tsapanay fotsiny a dia hoe marary ny mpampianatra maître Afram satria misy any amin'ireo mpampianatra maître Afram ireo miasa mandritra ny 4,0 taona tsy recruté anankiray izay rehetanetany amin'ny faritra Ambovombe Andro iny masoko no nahita an'izany toe-javatra zany
Ramsey 20 taona izy niasa teo amin'ny poste io, tsisy mpampianatra manampy azy amin'ny distrikana Tamora Atsimo io zany zavatra zany eny tompo. 20 taona izy ny teo, izy rery ny mpampianatra ao, ny résultat d'examen 100% isa-taona, fa tsy recruter le Ramsey. Ary ny mampalahelo de ty zay ny zavatra mampalahelo ny mpianany teo amin'io sekoly io recruter talohany. Izy nefa hatramin'izao tonga ny ampahabemaso, misy le ampahabemaso moa zany fotoana anankiray izay tsipinana n'ireo mpampianatra ireo ho recrutena, tonga ny ampahabemaso Ramsey tsy mba tafiditra tao anatiny satria tara 3 andro ny date d'anniversaire ny Ramsey zany, lasa aloha 3 andro ny nanaovana ny ampahabemaso, de 3 andro zany tsy natafiditra ny Ramsey efa be taona, efa 5 taona. De zavatra toy izany zavatra zany tsy hoe takona fenina fa fantatra ary raha mahita amin'ny besimaro zany hoe mpampianatra maître Fram zay mampikaikaiky an'izao Madagasikara zao, satria reo maître Fram reo nge tena manao ny asa raha ny mpampianatra fonctionnaire tsy hoe manao tsinitsina mpampianatra fonctionnaire, efa vitsy satria maro efa retraité mpampianatra fonctionnaire. Ny relève nefa tatorina tsy misy fa reo maître Fram reo zany recruter reo, ary zay indrindra no antony mahatonga an'le hoe mba tokony atao matotra tsara le andraisana le mpampianatra maître Fram, satria ny zavatra misy amin'izao fotoana izao zay tsy takona fenina. Asa miala tsiny fa voatery tsy maintsy hanonona Cisco anankiray angambany. Elana tsiny monsieur le chef Cisco fa manahirana ny toe-javatra misy aminao chef Cisco midongy, miala tsiny indrindra tompoko fa tsy maintsy voatery hanonona Cisco anao zay, satria ny antony de zao taloha io chef Cisco io adjoint administratif teo amin'le Cisco. De amintsika miteny zao tonga 2025 tsika 2024 teo iny de chef Cisco izy zao mbola mitondra le anarana hoe adjoint administratif. Faux et usage de faux zany zavatra zany aminay, tsy fantatra hoe aiza hoaiza manam-pahefana amin'izany toe-javatra zany, satria zava-misy de zao manao karazana attestation izy de prise de service ho ana mpampianatra izay nandoa écolage tany aminy hono. Ary anananay proof zany zavatra zany fa tsy tenenina fotsiny amin'izao eto amin'ny aina monjera miteny an'izany anananay proof zany zavatra zany. Manao attestation io chef Cisco amin'izao fotoana zao io, de teneniny tsy daté io attestation io fa endrasana top zany io zavatra io vao asiana daty, de miteny izy soniavany somatsara de asiany anarany de miteny izy fa hoe adjoint administratif, nefa izy chef Cisco. De reo olona reo zany fa misy maromaro, misy hatrany amin'ny 10 mahery ihany reo olona reo izay teneniny fa hoe mpampianatra efa tamin'ny 2011 ny teo, 2021 plutôt, efa tamin'ny 2021, itsika nefa zao 2024 2025. De ahoana moa zany io tenenina fa hoe olona efa niasa tao, ny olona mpampianatra zay milahatra ao anatin'le base de données zany dingan'ireo olona reo rehefa tonga ny ampahabemaso. De ohatrany tsy manaiky kosa le mpampianatra zany hoe nahoana no dingan'ireo olona reo zay rehefa nandoa écolage fa izy raha andoa écolage samy afaka mandoa écolage fa nikolokolo de tsy azo atao eto amin'ny tany République Madagasikara. Zany zavatra nefa miendrika kolikoly aminay satria ianao ve chef Cisco de aveo mbola milaza fa adjoint administratif de manome attestation olona fa hoe olona efa nampianatra teo tamin'ny 2021 ary miporofongeza be zay tsy ahafahan'ny chef Cisco miteny an'izany zavatra zany. Le mampianatra an'ireo olona reo eo mbola tsy recruter mpianana zay vao afaka baka tamin'ny 2024 teo lazaina fa efa niasa tamin'ny 2021. Zany ve tsy tena corruption gagana be zany, ary tsy azo ny lavana zavatra zany efa zava-misy ao amin'ny Cisco io. De toe-javatra ohatran'izany tsy any ihany fa io moa zany tandrify-maso eto de voateny tsy any ihany misy toe-javatra ohatran'izany fa saika ny akabeazany manerana Madagasikara to. Feny marary ny sehatry ny fanabeazana, marary ny sehatry ny fampianarana hita amintsika, eo ihany koa ny resaka fahalalahana maneho hevitra zany marojonina amin'ity tany sy ny fireneny ity de somary manahirana zay ihany. Voatsela nisy hoe mpanao gazety voasambotra, reny ny mpanao politika, zao zany ny syndicaliste indray izay niaran'ny fisamborana izay, ary na raha naherisitra araky ny fanazavan'ny vahinsika teo. Toizantsika hoe ny resadresaka sy ny tafatafa miaraka amin'ny vahinsika fa vakina aloha ny afatra izay voareto ampilatanana miaraba ny fandana demonan'ny fandehany miaraba ny vahiny hevitra kely manina raha tonga dia apokany ty grefy ty, tsika miandry be foana fandao iatsika amin'izay rehefa vahoaka malagasy hoe ranto avy any Ambomaso. Salamina reo amin'ny fandana demonan'ny fandehany tena mahagaga ity fitondrana ity
ny manao hevitra indray no mahazo vono andaotsika etsika fa efa tsy rariny tsony izao salama dafa tsy rariny kosa zany tena manao velam-pandrika mihitsy zareo dia izay mitadiny marina avy hatrany dia gadra fa inona kainy mbola mitazona antsika tsy etsika sa tena vony fandrekirekena marina mila tonga saintsika namako hoy ny mpiainaotsika avy any Toliara miaraba tompoko avy aty Amboda Kadindramamy no manoratra tsy indrin'ilay onjam-peo 89 ny Cool FM aty aminay dia lasa tsy mahazo tsara zany ry namana teknisiana any Amboda Kadindramamy moa izy zany Marjona dia hoana ny fandehana ho antsika fikambanana aleo ihany ny tandrina tsy migrevy raha azo atao fa tena misambotra olona ny fanjakana sy ny mpitandro ny filaminana amin'izao miaraba dafa miangavy antsika rehetra somary sarotsaro zany SMS voay zany soraty tsara le SMS ry piaino rehefa manoratra ianareo miaraba tompoko grève ny vahaolana fa io filoha io tsy ala eo tapatapaka be ny kolo aty mahajanga ia voaray ilay fanamariana amin'ny ilay misy manindry sy ny tapatapaka fa verenantsika eo ilay verenantsika kely ilay resaka fisamborana ianareo zao eo misehatra ny fampianarana manao hoana idirantsika eo ny resaka intégration sy ny affectation biviva sy ny namany fa idira kely ilay ambaran'ny mpiainaotsika teo ilay ny amin'ny hoe ilay fahalalahana maneho hevitra ahoana ny fahitanareo syndicaliste an'izay eto Madagasikara eny tompoko ny fahalalahana maneho hevitra no raha ho anay mpampianatra somary sarotra voalohany mpampianatra olona pasifika be tsy mba tia gidragidra ary tsy tia korontana dia izay zavatra izay no anisany fahalemena angala teneniko hoe fahalemena ho an'ny mpampianatra satria ny mpampianatra mampampianatra azy dia mampiseho mandrakariva ny sehatra milamina zany tsy hiteny ako hoe tsy manana fafana hiteny fa nefa hiteny hoe tsy afaka maneho hevitra zahay ny antony dia zao maromaro ny toerana talohan'iny le journée décisive des enseignants iny maromaro ny toerana nalehanay zany boîte privée no nandray anay fa raha ny fanjakana vao miteny fotsiny zahay ny syndicat misy anay dia tsy afaka mandray ny olona satria matahotra hoe sao dia misy mandoko politika ary marilako tsara mihitsy fa zao andehanako eto zao no mampampianatra satria raha ny namana syndicaliste tsy hoe matahotra izy ireo fa mitandrina amin'ity kisambotsambotra aty président national syndicaliste ara-dalàna zao voasambotra maika moa zany fa raha olona tsotra tsy fantatro zao miala eto amin'ntikatra plateau ty ako asa zay zavatra iandry ana fa dia zao akinina amin'Andriamanitra fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra dia mifafana mitendra ho anay aloha zany somary sarotra satria araka ny teneniko toy izay hoe mba iresaka amin'ny ministra tompony andraikitra ary zahay indraiky amby folo audience napetraka tao tsy fantatro hoe manahoana moa zany hoe indraiky amby folo mametraka audience zany mangataka iresaka mangataka hiteny tsy misy miaino ozy ny ankizy misy miaino tsisy miaino zany zahay na hiteny any anefitra ary dia tsisy miaino ny amin'izany zany teneniko kosa androany fa raha mifanehoan-kevitra fahafana maneho hevitra tsy tapenam-bava zay fa tsy enona zay tompoko tsy tapenam-bava fa zao misy voasambotra ihany voasambotra satria io manko zany izay dia efa tsy niriko raha ny syndicat mitafa manokana tsy miloko politika ary tsy manao politika ny syndicat zany fantatritsika tsara fa ao anatin'ny statut général des fonctionnaires misy ny andininy moa zany tsy voatondrako eto le statut fa ao anatin'io misy andininy manao hoe miresaka aloha miady hevitra miaraka amin'ny tompona andraikitra ka rehefa tsy afaka miady hevitra miaraka amin'ny tompona andraikitra dia mametraka taratasy filazana amin'ny manam-pahefana tandrify azy zany hoe lehibe anay directa zany lehibe anay directa dia ny ministra tamin'ny alarobia 29 janvier napetraka tao amin'ny ministère sy tao amin'ny ministère ny taratasy ho amin'ny ministra sy ho an'ny dirikap zany fampafantarana hoe satria tsy nisy nanohina ny fampiresahana zay nataonay dia mba mangataka kosa zany zahay
fampiresahana mivantana ka rehefa tsy hoenona zay dia hiditra midingana manaraka tsy nisy namaly tsy nisy ny teny tsy nisy ny antso tsy nisy naninona zany zahay dia tafiditra tamin'le hoe ultimatum 72 heures araka ny lalàna zay hoe manao filazana mialoha 72 heures ultimatum dia efa napetraka izany zay filazana zay hoe alohan'ny idinana amin'ny grève kosa dia mametraka izay ultimatum 72 heures asa tsy fantatro hoe tsy azonay atao ve zany mba manao an'izay dia tonga eo amin'ilay teninao hoe afaka miteny sa tsy afaka miteny tsy afaka miteny zany zahay matoa mba nametraka ny ultimatum 72 heures fa tsy nisy ny aino dikan'izay zany rehefa tsy nisy ny aino zahay dia miditra midingana manaraka voalaza ny lalàna izany zavatra zany ary any anaty constitution sy ny lalàna mamaritra tsara an'izay hoe ao anatin'ny lalàna amin'ny fin syndicat dia manana droit zareo hanao grève nataonay zany efa nilazana mialoha tokony nanomboka maly sainga le fisamborana moa no lasa aloha tsy nisy akory le grève ary io ny antony mampametra-panontaniana hoe fa maninona moa zany le président national ny syndicat mitafa no samborona anefa le grève ary mbola tsy nandeha raha ohatra ka teo ampanovana le grève ahay izy no samborona dia nanandro neka nareo manao grève fa mbola tsisy ninina no samborona izy vakiko vetivety aloha ny afatra voaraheto ampelantanana miaraba ny fandarana antsoavo antsika mpampianatra rehetra akato ny sekoly rehetra manerana nosy fa tsy asian'ny fanjakana asina isika indrindra humaine io tsy misy elanasy satria tsy miady ho antsika fa tsy rariny izao mahazo ny syndicat mitafa izao hoy ny mpiaino antsika avy any Toliara salama kola avy aty Mahajanga miraisa ina andao tomboka maray tika revy ity fanikarama efa kely miaraba ny fandarana dia hoanany fandiny tsika ny mifampiandriandro fotsiny manina raha tonga dia migrevy-tsika hoy nomena avy any Fianarantsoa miaraba ny fandarana dia hoanany fandehany avy aty Mahajanga ny vacation ny mpampianatra EPS tamin'ny BEPC 2023-2024 Mahajanga faharoa tsy mbola voaray hatramin'izao ano Mahajanga ve zay vacation ana EPS sa ny vacation aloha zany dia tonga bakivaky izy io sady marara mamenatra tsy amin'ny Majunga ihany fa ny era Madagasikara dia saika manana olana amin'ilay vacation daholo naraka faingo vetivety aloha tsika dia toizantsika eo ny resadresaka rehefa avy eo toizantsika ihany izay famakavakana sy ny zavamisy eto amin'ny tany sy ny firenena izay satria dia malasa sena maneritreritra ihany koa fa tsy mifidy izay ho samborona intsony amin'izao fotoana izao ity fitondram-panjakana ity malasa saina maneritreritra nefa mifavoalaza lalam-pandroana fa afaka maneho hevitra amin'ny fomba rehetra sy ankalalahana rehefa tsy manointoina izay ataontsika hoe ny lalana fa ny arabe natao an'ny fiara trottoir natao an'ny mpandeha ary ny tsena natao ivarotana ka omeo sihatrarany raha toa ka misy ny fitokona nataon'ny mpianatra eny anivon'université izy mitokona ngamba kosa tsy misy izay olana izay raha mitokona ny anivon'ny syndicat ny fanabeazam-pirenena ao anatin'ny toerana izay andry zareo zany hoe tsy manelingelina an'izana izy eo afaka mandeha kalalahana ireo mpiasa miditra ao mivoaka ny kalalahana ihany koa tsy misy mifaneriana fa hoe ny finiavanao zany no andraisanao fepetra hoe misy namantsika ohatran'izao voasambotra tarianana inona fepetra ho raisitsika ny zavatra hita eto amin'ny tany sy ny firenena dia ny hoe mbola tsy nisy akorony zany la izy raha ny fitantarana teo sy ny fijoroana vavolombelona hoe mbola tsy nidina teny an-dalambe mbola tsy tonga teny amin'le toerana izay anaovana an'ilay sitinina dia efa nandeha ny fisamborana ataontsika hoe samby dokotra io moa dia efa hain'ny mpitondra fanjakana io amin'ny ankehitrina ary tompoko minona ny fepetra izay ho raisinareo satria dia efa tonga bakivaky ny raharam-pirenena sy ny fisamborana eto amintsika ny fepetra ho raisinay moa zany izahay mpampianatra tsy mba manana ninina fa tsy ny lacré tsy afaka anaovana ninina fa dia any ampianarana ny lanan'iny saingy kosa amba fikambanana masina zany syndicat zany ataoko hoe masina le izy satria iaro ny mpampianatra namana ane no antom-pisin'le syndicat dia maro zany ny syndicat amin'izao fotoana izao tsy mipetraka mihitsy ny telefona hatry ny alina ka hatramin'izao marain'izao hatreny ambony tôbila rehetra eny miantso hoe izahay dia hanampy anareo izahay ny syndicat rehetrarehetra zany dia
amin'izao fotoan'izao efa miaraka mihetsika aminay dolidoly ao anatin'ny fikaonany to tanteraka zany ny syndicat amin'izao fotoan'izao satria toejavatra tsy azo ekena ary io dia misy le hoe solidarité inter syndicale zany izay ho ataonay tsy fantatra fa mbola ao anatin'ny fikaonan-doha zay dia andray fepetra ary ny fepetra ho raisinay dia fepetra enjana de enjana ary marilako eto aloha zay de tena marilako sady tsy niriko fa ty hetsika ataon'ny syndicat ty de tena hetsika syndicale ty tsy misy idirana politika na de kely akory azy tsy misy hetsika politika raha ohatra ka misy te handoko anazy ho endrika politika zany anazy manokana zay fa hatreto zany izahay hatramitsika miteny zao sy ny hetsika ho atao manaraka de tena apetraka ay fa tsy misy hetsika politika tsy misy loko politika marina fa hoe mivahiny eto amin'ny radio kolo amin'izao fotoan'izao fa ny tsangakevitra no anazy amin'ny toerana misy anazy fa ity de tena hetsika syndicale ainao manjery ty de manatona ainao manjery zay manaiky andray anay zahay Kolo TV tsy mba nandahanay tsy nanosy-potanana efa hatram'izay de tonga zany zahay milaza marary satria efa tena marary miatra manay zany hoe fisamborana miaraka amana vono zany de tonga zahay isorana manokana ny Kolo TV sy ny tompona andraikitra rehetra atao amin'ny Kolo TV zany zavatra zany fa zavatra mahafinaritra zany satria raha ny herinay manokana moa amin'le lakrekelinay inona no vitanay tsisy inona vitanay fa isorana anareo tompoko amin'ny fandraisana anay fa ny syndicat zany amin'izao syndicat rehetrarehetra zay efa mifampiantso hatramin'ny maly arivo ka hatramin'ny androany tontolo dia efa ao anatin'ny fikonan-doha andray fepetra zay satria tsy azo ekena intsony ny toejavatra ohatran'izay fepetra syndicale no raisinay zany fa tsy fepetra politika marilako tsara zay tompoko ny ino moa zany ny fandarana dia ahoana ny fandeha ny Kolo TV FM dia misokatra ho an'ny ankolafika rehetra ny herivelona rehetra zay teany hevitra manana hevitra tsara aso ity tanindrazana iombonana ity ny fanontaniako zany ao anatin'io le syndicat mitafa io moa zany raha ampahafantarina satria mety misy mpiaino antsika tsy malala hoe inona le syndicat mitafa inona marina izy io manodidina ny firy ny mpikambana ao anatiny amin'izao fotoan'izao misandrahaka manerana ny nosy ve iny tompoko ny mpikambana atao anatin'ny syndicat mitafa dia azotsika tenenina fa efa maro ary mbola hiditra raha maly zany fotsiny zao maneno ny telefona de hoe zay madama hiditra dikan'izay zany efa tena manerana Madagasikara misy an'le syndicat mitafa saingy tsy afaka mihetsika ihany le syndicat mitafa satria misy karazana syndicat ny fitondram-panjakana izay somary misakana kolaka ny fijoroan'ny syndicat mitafa ny amin'ny région maro samihafany de io zany no sakana fa raha ny syndicat mitafa manerana Madagasikara efa feno hatrany avaratra ka hatrany atsimo atsinanana ka hatrany andrefana ny antom-pisiny lay syndicat zany ao anatin'izay nahoana ny tolona sy ny ady syndicale firitoran'ny joroana zao raha ny ministra tany aloha nanahoana ny fianoany sy ny fanomezany lanjan'izay syndicat zay oharina amin'ny zao fitondrana misy ankehitriny zao ny raha ny tenako manokana aloha efa somary nahazoazo taona ihany zany syndicat zany taloha raha tsy teny fotsiny ny aingana kely tamin'ny 2012 ministre izy ny anaran'le Manoro Régis mialatsiny aminao monsieur le ministre na ny anaranao de tena niara-ny asa tanteraka tamin'ny syndicat ary atao hoe raha nisy fitakiana ataon'ny syndicat tamin'izany fotoan'andro de mamaly izy fa tatoato zany misy syndicat mpanjakana de mahazo avaram-patana na isan'andro ao amin'ny ramatoa-ministra de mahazo fa izay le syndicat ary ny fitenin'ny olona moa de hoe syndicat zandry nefa ny zandry fa mahavita de io zany izahay manokana tamin'ny 2022 no nitsangana ny syndicat mitafa zay efa manerana Madagasikara misy an'io syndicat io dia
miezaka arak'izay azo atao zay a miaro satria zay no antom-pisian'ny syndicat miaro mpampianatra ary maro ny hetsika efa nataonay zany a fiarovana mpampianatra be de be ny hetsika efa natao ho fiarovana mpampianatra zay tsy hitsangananay menatra fa satria tsy vitany teo aloha zany a de zahay manao taloha syndicat zany de ohatran'ny anarana entina sy titre hoentina rehefa eona mpitondra fanjakana aka ranondranony fa izahay zany na tsy mahazo ranondranony raha tsy problème anay zany a fa izahay de mijoro kosa hoe iaro tanteraka amin'ny mpampianatra mpanabe ka raha misy ny tsindry azolena araka ny lalàna zay tsy miaro amin'ny mpampianatra maditra raha sanatria misy mpampianatra maditra manao abandon de poste mba amin'ny oatra zany zay tsy miaro an'izany fa raha ohatra ka tsindry azolena kosa dia tena mitsangana tanteraka zany a ny syndicat mitafa toizakely aloha no famakirana SMS marojaona ao anatin'izay miraba kolo aty betroka kasekôla de ifampizarana misy mpampianatra efa ela na mpianatra tsy recruté de efa farany anarany de solonina mandoe collage de ny mampalahelo de roahana fotsiny ireny olona ireny tena mijaly izy izy teo tany betroka zay miraba ny fandarana de ahoana ny fandehany tanora efatra amby 20 taona miresak'io fa tena hatramina tsiarovako saina mbola tsy nahatsiaro fijaliana sy fiainana mangitaka ity fitondrany ity aho mijaly ny malagasy kely mampalahelo korazytsika fa misy farany ny zavatra rehetra mitandrema ihany ianareo ao rehefa sendra mivoaka fa sao de efa misy tetika ko sanatria hoy ny mpiainao tsika avy any toliara mitsika ianao marojana mitsika ohatra aloha efa ijerentsika le fandehan'ny raharavatra ny lasa hafahafa matava moa zany te efa niteny ny vahintsika raha matompa-mpianatra hoe asy efa ao ambany ao izy rehefa mivoaka eto a rehefa avy eo tahaka izany ny kisarisary zany misy ao anatina endrika faneho-kevitra no entina ao anatin'izay nisy an'izay resaka syndicat zay omaly resaka faneho-kevitra zany no entintsika ao anatin'izay faneho-kevitra ho an'ny tandrazana ho an'ny firenena mpampianatra no miresaka de tahaka izany ny endrika tebiteby sy aya alina tontolo tsy natoro ianao teo tamin'izay resaka aya sy tebiteby zay ary marojony tony hoe tsy mba matahotra ihany koa anatin'io resaka fitenenana sy fitsekerana hoentinareo isan'andro ny ana tena tsotra foana io nasaina hony a nefa zatra azavana matahotra amin'ny maizina ary n'olona kanosa matahotra amin'ny tolona fa ity rehefa natao a de atao hatramin'ny farany ity efa betsaka ane zay raha matahorana atao zay efa betsaka ane zay fanenjehany zay fa matoa isika mbola eto de miteny zany tsika miteny amin'ny alalan'le misy pirofo matonga ny vahintsika tonga eto mivantana mihitsy mafy fotoana manana fandavatena tonga makaty mihitsiny de mitondra n'le pirofo azo tsapaitana izy misy zavatra ohatran'izao s ohatran'izao tsy misy zavatra fironona tsony zany eo hoe nareo kosa mandainga nareo kosa ne manelitsao za zany eto raha miteny an'izay le mandainga sy manelitsao le ataon'izay raha izay zavatra noresahany zay ohatra ny namanam-panao gazety izay nitraponja hoe manelitsao izy de mandainga izy de zay ny samborona anazy fa iza ny tena manelitsao eto nisy ny teniny eteto hoe ao anatin'ny mbolana de misy ny teny ihany koa eteto hoe andriamatoministra ao anatin'ny telo herinandro de tsy misy delestage tsony eto iza zany ny manelitsao izy ene zany manelitsao eto amin'ny firenena manina izy mbola eo ihany ny tiako resahana zany ao anatin'izay a rehefa mijoro vavolombelona le olona dia malalaka le fanehonkevitra tsy nisy nanointoina fa ny atsika lay zavatra zay ambara zany ohatrany andeha anao fanambarana izy hitarika an'le olona mbola voeny an-dalana tsy fantatro tampoka izy na misy zavatra mahamaika anazy de tsy hoany tampoka izy fa matoy zany izy any le tranole namana izay mavangivangy tiakavana any izy no raisinao misy zavatra hafa zany ambadika zay ao fa ny zavatra politika eto amintsika zay efa tsy mahazava itsony amin'ny ankehitriny de le raha matahora ataona fitondram-panjakana io mba ataony manamary toerana za eto de miteny foana hoe ianareo tsy misy olona anongana anareo aneo fa miongana ho azy ianareo ary tsy misy olona iazona anareo fa sao de mieritreritra hoe ny mpitanao filaminana de aza mieritreritra ny mpitanao filaminana de miverina ho vahoaka foana fa tsy mijanona ao anatin'izay ary manana
ao anatin'ny fiarahamonina tanteraka izy ireo izy eny hoe tsy matory an-takazerina foana e fa misy fotoandre mamody any vady aman-jana mody any fianakaviany ny tiako resahana zany ao anatin'izay hery famoretany eto Madagasikara zay lasa foana ny saina maneritreritry inona raha mba tena tanjon'le fitondram-panjakana anaovana an' zany tsisy tentsony ve de raha ohatra tsisy tentsony de raha isika ny ten'Andriamanitra hoe rehefa anginy anareo de ny vato ny iteny zay ve zany de ho gaga ny olona hoe zany ara fa misy feo miantsoantso any de inona ny ataon'le fitondram-panjakana itsoka izy ny zavatra resahana fotsiny de tsotra avoay araky ny tokony ho izy tsara ao araky ny tokony hoe inona zany zao ny anenjehana an'le olona raha za zao le mpitano filamina ny irana de manontany an'le lehibe ako hoe inona moa zany ny antony isamborana anazy le tamin'ny tantaran'izay zao tsy fantatry ny eloko ty lehilahy ty zay raha isambotra olo ianao zany de misy taratasy aloha hoe le arrestation io resahako hoe misy motifa hoe zao ny isamborana an'le olona rehefa azo le olona de anaovana fanadiadiana inona zany isamborana an'le olona ka raha miteny ary le olona zany de amangy ny fianakaviako dina afa-barakana izy satria le olona zany raha zavatra hitatsika eto tsy tonga tany an'le fotoana izy fa any am'le tranon'olona izy samborinao de hiteny de inona zany de izay ihany ny averiny ohatran'io ihany le tamin'le etsika fotsy tamin'le 11 candidat olona mitondra laisoa de mahamenatra ny reny le mitondra souffleur mahamenatra ny reny raha hiteny zany le olona izay any ohatrany tsy azoko hoe iza io mbola tsy nanana heritreritra fa mangy an'le olona fotsiny de nefa ny samborony zareo tsy miova an'izay hevitra zay mihitsiny izy na de van labara raha tsy iova an'izay izy ohatra le na lesahako inona moa enatra zany ho an'le naniraka azy aloha sy ho an'ny fitondram-panjakana ihany ko fa io zany zay foany rehefa mifahasahino mijoro maneho hevitra sy manao an'le izy ankalalahana de davana hevitra hoe sambory ranona ataovy an'izao ranona ny dikany mankony de tsy hafahana miteny tsony za zao tamin'ny fotoana voatsielako tsisy 2 andro 3 andro zay rehefa nijery za tsy teny hoe taizana taiza fa rehefa nijery an'le olona salama be oatra anazy zao en forme be oatra anazy zao malama ny tiako resahako eo maninona izy nefa ohatran'io lasa malemy de mbola malasa saina maneritreritra anao an'le toeram-pitsaboana aloha voaka akianina de secret mbola embesana ihany olona saina pénitentiaire izy ao efa olona tsy afaka andeha itsony efa mikisaka mialatsiny rahalahy de mbola embesana ihany amin'ny pénitentiaire ary mitsofi koa tena zava-doza mihitsiny fa zay zany moa zany jely izy ny fomba firesahana taminy de izy efa niteny mihitsy zao ve ozy izy efa zavatra misy de ohatra ny anahy zany le zay foana lay hoe lay fandemia-tsaina ataon'ny mpitondra eto amin'ity fireneny ity raha nisy olona ane tena hoe nanao an'izany teto amintsika sy ny dradradratra tamin'izany fotoanandro izany anisan'izany ny rajoely ny fahalalanao an'ny rehetra maneho hevitra amin'ny fanajana nisy olona nanompo avy teo nisy olona hoe miala avy anareo am'le toerana fa mitaky le olona aloha ianonareo zany le version an'le olona rehefa tonga eny am'le anaovany an'le fivorina izy hoe mitaky any le zavatra nitakina ihany koa raha tsy diso ny fitadidiako mitaky an'le zavatra nampanantenana le olona fa tsy mitaky zavatra tsy isy sy hoe zava-baovao fa miteny nareo hoe zay apiditra le mpampianatra framindreo de ampidirina avokoa ianareo ohatran'izao de asonitra ohatran'izao izay any io takiny io mampatsiahy anareo mpitondra izy de raha mampatsiahy zany zay ho anareo mpitondra hoe na mifidy anao na tsy mifidy anao de jereo daholo le maha olona amresaka fanampiana fa azavahana hoe menao vary 10 kilao tanynarivo de ale tomasina menao 10 kilao zany ane zao de fa fitantanana tsy mitovy zany ane zao de fa langialangy sy vandivandy eo anatin'le izy fa le izy zany tokony fatarina tsara aloha hoe mitaky izy mampatsiahy mitaky mpianatra eny akatso eny votivorona hoe aiza le fampanantenana sy miboritra sy lay zavatra nampanantena sy lay efitrano zay nampanantenanareo anay mampatsiahy zany izy dinany ataonareo fantatsahan-dranomaso fisamborana fandratrana izay foana misy eto amintsika onona saina ka mety ho be tokoa zany zao ny reny mpianakaviana rehetra raha mampatsiahy hoe le varingela zay nareo 570 ny kapoka fa tsy zany ny eny tsisy vary 500 ny solika nampidinina hoe nidina de hoe hidina ny solo ny vidim-bary sy ny namana fa tsy zay le zavatra misy eny araroatra ihany moa zany no fananana vahiny reny mpianakaviana ihany koa ao anatin'izay manahoana ny karaha manam-pampianatra zany am'izao vanim-potoana-tsika zao oarina amin'ty fidangany vidim-piainana raha malala ity zany raisitsika mpampianatra primaire raha ataoko hoe samy mpampianatra izy mivady raha eto ianao zany zao tantara kely an'izay
eny tompoko ny zavatra teneniko voalohany de indrisy satria voaingana kely tamin'ny herinandro ty mikirakira ny Facebook io de mahita ao anatin'ny zavatra publien'ny olona ao ny hofatrano zareo any amin'ny gouvernement ministre sy ny premier ministre mialatsiny tompoko mahatratra hofatrano fotsiny ny PM 6 millions d'ariary de ny ministre 5 millions d'ariary de mba teneniko ny anay hoe ny hofatranonay mpampianatra 14 000 ariary anefany rehefa manofatrano zay mpampianatra tsy hipetraka kosa aloha amina kabanina fa tsy maintsy hoe mba trano mifanentana aminao mpampianatra ianao de ny mora indrindra tompoko ny hofatranonay 1 million de francs roetsy ariary zany mora mba metimety ratsy zany aza am'le hoe mpampianatra eny tompoko ary manaraka an'izany tsy afenina fa ny karamana mpampianatra zany tsy misy herinandro zany de tapitra ny antony tenenako zany tsy misy herinandro de tapitra io mpampianatra io tsy mahavita zavatra eo amin'ny fiainany raha tsy mandeha mitrosany amin'ny banky client ny banky zany mpampianatra ny BDB ary efa zavatra tsisy zay tsy mahafantatra raha vao banky mihitsy banky moa zany rehefa tonga amin'ny fivorian'ny mpampianatra de tsy maintsy misy banky tonga foana eo mikotokoto amin'ny mpampianatra hoe ahoana reo mpampianatra reo ary de ropoka zay mpampianatra satria tsy afaka manao ninina mihitsy ny mpampianatra tompoko raha tsy misy manao pré any amin'ny banky rehefa analana an'le vola alain'ny banky isam-bolana zany ny vola eo am-pelantanana de miasa amin'izay machine calculé ao an-trano ao de soratana amin'ny taratasy feno fa taratasy fatana any ao trano ao manoratra hoe vary laoka écolage frais nandovana ny trosany ranona trosan'ny épicerie sy zany ny adisanina mandeha tena mo frais tena moa ray mpianakaviana zany de tena ao anatiny zay manao calcul zay mihitsy de zany ny toejavatra misy tsisy anaovana bote na coiffure sotry zany tsy misy fa matoa afaka manao an'izany ny tena de noho ny malala tanina mba manolotra nga ohatra hoe mba misy fianakaviana mba sendra nahazo tsodrano nakany andafy de mba reniny mba sendra mba manipitsipi kely hoe mba mena kely nareo fa mampalahelo izay vao mba afaka manaonao an'izany fa raha ny sitrapon'ny tena tsy afaka manao an'izany tsony ny mpampianatra to rehefa inona no mihinana an'ilay misogana ozy ny fitenenana tsy misy fa mba mandray voliny ihany de zay vao mba mihinana heny fa ny marina zany de calendrier vert zany ny mpampianatra ny akabeazany anana mibetsaka sosety voatavo ohatrohatran'izany elana tsiny fa tsy mamenatra miteny zany fa zany zava-misy tompoko ary zay indrindra no antony kika anay mpampianatra hoe tsy azo ekena tsony kosa raha hoe 4 sy ray alina hofatrano ino ny 4 sanatria ny resaka sanatria kabary na WC aza tsy ho azony 4 sy ray alina tompoko ny ao anatin'izay no anety eo Antananarivo moa somary sahirakirana fa nao any amin'ny tontolo ambanivohitra le misy an'ilay mba manatinatitra iny ihany ny mpiaramonina hoe mba misy akoty ho an'ny mpampianatra mba miakatra ny vary de mba manolonolotra kely akoatran'ilay hoe misy moa ny sekoly sasany le ny EPP sasany na ny CV sasany le tonga de mananona mametraka mihitsiny amin'ny hoe manatitra vary ray kapoaka isaky ny reny zany tena manamaivana anareo sa reny hoe tena mandeha amin'ny tokony ho izy koa nefa ny amin'ny ankilany hoe manatitra vary ohatra hoe 5 kapoaka isaky ny mpianatra de vola 2 anampinan'ny solon-doka tena arak'izay tokoa ve reny satria saika manerana nosy indrindra ao amin'ny tontolo ambanivohitra de misy an'izay trango izay avokoa eny tompoko ny any ambanivohitra aloha zany manana tompony satria ny ray aman-dreny ihany mbola malala tanana ary isorana azy ireo zany mba manipitsipy kely na ankotra na vary sy ny sisa fa ny tsy afenina de zao hoe ny fitondram-panjakana zany tokony zay mampikikika anay amin'le recrutement satria ny antony de zao lasa vesatra ao an'le ray aman-dreny mpianatra ane reny mpampianatra framiny reny tsy ampy mpampianatra ny katona zao ny centre de formation tamin'ny 1981 zay ny farany nisy mpampianatra tamin'ny centre de formation zany teto Madagasikara de tsy misy mpampianatra intsony ny retraite nefa misy foana isataona de manjary lasa zany le mpampianatra le ray aman-dreny eo amin'le toerana mirecruter an'ireny mandray an'ireny le mpampianatra framma reny le mpampianatra framma miasa eo de reny nanaovana tsy paipaika hoe ohatrinona raha nometsika an'izy ireo de zara raha misasany raha tsisy vola fa de zay le hoe ramse daba fitenele ramse daba moa zany de hoe vary amin'ny daba isaky ny fararano lafatra de amin'iny mba mihinana kely vary ny mpampianatra de
io le ndrasana le hoe mba recruter zany ny fanjakana anefa moa mampahery ny fafara avy any Betuka izy teo zay ny soloana olona hafa kopatanana anao fafara courage ianao fa izany no antony tolomatsika satria tsy hainao rery ny tratran'izany ka zany fa rehefa tsy mifanaraka amin'ny tompona andraikitra eo toerana de solozy zay nahavita nandoa écolage ny écolage teneniny eo raha sahala am'le faritra anankiray ny teneniko teo mahatratratra any amin'ny eninetsy ariary de misy mivarotra tambary moa zany ny olona sasany misy mivarotra tambolo ny olona sasany azona mandohan'izay de manatena fa hoe rehefa tonga ny recrutement de voasoratra vokatra le taratasy natao osoka faux et usage de faux nataony tompona andraikitra eo torana zany toe-javatra zany zany de marary ny mpampianatra hoe vesatra ho an'ny ray aman-dreny ary tsy mora zay taddio fa raha vao misy vesatra eo atsoraka ao zany hoe misy olona mando vola ho anao de vesatra foana karazana troso zany zavatra de misy tamberana andraikitra ho an'ny de zay zavatra tsy manana lanja tsony nge le mpampianatra tsisy lanja tsony le mpampianatra satria raha vao sous pression ohatran'izany hoe io ary fa misy olona nando vola ho anao de zay zavatra rehetrarehetra amin'izao fotoan'izao nge mampalahelo ihany fa misy moa ty le hoe fefi ty zao rafitra nataon'ny fitondram-panjakana ministera hitantanana ny vola eo anivon'ny sekoly tsirairay avy io zavatra io mampalahelo ihany fa olona ivelan'ny sehatra ny fampianarana anie no mibaiko ny mpampianatra hoe rehefa te hividy lakre nareo raha mpampianatra mahita hoe atsy amin'n'itsy toerana itsy misy lakre mba tsy mamovoka amin'ny tanana le fefi eny membre ny fefi mibaiko tsy azonareo atao makano fa izahay ny mividy de any amin'izay tiny fenofery ny tanam-pampianatra amin'le lakray mamovoka be tonga ao ampianarana sy zavatra ohatran'izany tsy mifanaraka amin'ny etahitan'le mpampianatra ny fomba hitantanana le fefi zavatra ohatran'izany mampalahelo hoe ay zara le mpampianatra tena mpampianatra ve izy reo sa natao hoe inona ny fomba ilazana azy fa raha zavatra ohatran'izany mampalahelo ny toe-zavatra ohatran'izany tompoko toizantsika eo sy iverenantsika hoe le mahakasika an'le grevy no kasaina atao ny resaka fisamborana sy ny fahalalahana many hevitra fa vakina vetivety aloha ny SMS zay vao rahita amin'ny 032 12 888 20 salamakolo tena mijaly ny madinika nefa zalahy mpanondrana renany malagasy ao vitavita ho azy fa ny madinika no gadraina hoy radoly avy any isandra miaraba ny fandarana dia ahoana ny fandehany bodo avy aty Toliara tsy mila milahatra andalambe isika mpanabe fa akatony aloha ny sekoly eto Madagasikara rehetra mila mirahina isika salama dafy mirary soa anareo tena hoana ihany izy ty tokony atambatra ny hery irahina isika fa tena ela loatra andao androdana tsy fanjariana hoy Michel avy any Mahajanga ankasitrahana ny fandarana miaraba anareo dia ahoana ny fandehany inona moa no atahorana raha toka akatona ny sekoly manerana ny nosy maromaro zay faneho-kevitra zay ore olona raha ny zavatra misy miara-mientana sika malagasy eto Madagasikara tahaka ny mila miara-mientana isika eto Madagasikara tsy tokony ampianarina ny zanaka nyzao fomba ataony ny fanjakana izao miaraba ny fandarana dia ahoana ny fandehana azafady tompoko inona no mahasamihafa ny fitakiana sindikaly sy ny fitakiana politika valitsika io zay rehefa avy eo salamakolo io zavatra io tena io zavatra io any honorable isany tsy mahagaga itsony tsy eo amin'ny sehatra io ihany no hiarany toe-javatra ohatr' izany fa amin'ny sehatra rehetra mihitsy efa ty fitondrana radio ely ty mihitsy ny fitondrana jadona ka raha ny hevitro dia maninontsika raha andao hietsika amin'izay omeo tompy fotsiny dia andao hiaraka aminareo rehefa voninareo hoy nomena avy any avarakatsaka miaraba ny fandarana dia ahoana ny fandehany sy madama aza matahotra fa mikajikajy ny grevy tsy ho ela ny aty Toliara hosamborin'ny mpitandro filaminana koa ve zany zay tratra satria reny no faible zay ny afatra ho anao madama aza matahotra misaotra tompoko miaraba koa loha tsy magaga reo fa fisamborana natao raha fisamborana natao tamin'ity fitondrany ty zay satria ny tahotra no lehibe indrindra
miaraba kola mampalahelo mihitsy ny mahazo antsika malagasy amin'ity fitondrany ity atambary ny hery andao amin'ny grevy ampy izay ho ny mpianatry cura vontoforona salama tompoko inona no mahasamihafa efa teo iny miaraba kola manoloana an'ilay fisamborana tsy aradrariny tena mba tongava ianareo saina repitandro filaminana fa efa tsy rariny itsony izao amin'ny raiky ambiny folory sika no nomboka andray ny antso antaribia iaraka amin'ny vahintsika eto ihany koa raha misy ny fanontaniana miantefa aminy ao anatin'izay tontolon'ny syndicat sy ny sehatra ny fampianarana izay a dia eo izy afaka mitondra ny valiny ho antsika mpiaino na zanazany dia afaka azo atao ihany koa no mandefa ny SMS fa ovakina ato anatin'ny fandarana mpandrindra nasionaly ny syndicat mitafa sady ihany koa mpampianatra rahalantotsy alonina hanitrasoa no vahintsika manahoana zany ny toejava-misy ny vaovao farany mahakasika n'ilay présidentny syndicat voasambotra sy ireo namany satria ohatrany telo izy ireo ny voasambotra nanahoana ny vaovao farany zany mahakasika an'ireo eny tompoko ny vaovao farany zany fiaino zao marainy zao a le président régional mivakanakaratra sy coordonnateur régional mivakanakaratra efa navoakany zareo fa président national ny syndicat mitafa mbola nitazominy ao zay ny vaovao farany aloha hatreto zany nitazominy any izy io zany somary manalasala satria tsy fantatra moa zany zay antony fa atreonga malona azoko tenenina fa manjary lasa mbola anao recoupement zay mikasika an'io zavatra io fa mbola nitazon'ny président national ny mpanao gazetiny ihany koa eny antoerana amin'izao fotoana izao fa eo ampanamarinana mihitsy fa fanontaniana aloha no apetratsika amin'ity an'ity mbola eto Tananarivo renivohitra ve satria misy ny loharanom-baovao hafa milaza fa ohatrany tsy eto Antananarivo tsony fa ho hitantsika eo ihany moa zany fivoaran'izay toetra raha izay 032 no afahantsika maneho hevitra sy miditra mivantana ato anatin'ny fandarana dia hoana ny fandehany na eo amin'ny antso antaribia na ny SMS eo ampiandrasana an'izay manahoana ihany koa ty olana amin'ny resaka intégration ty io zany ny teniny tompona andraikitra tamin'izy io teo aloha teo a hoe alefa amin'izay atao par vague ny intégration ia toizantsika eo araisitsika ny andeha par vague ny intégration kanefa tsy nisy zay toejavatra zay dia mivaly teny azonay moa zany tamin'ny 29 janvier teo ny resaka tamin'ny dia hoana ny fandehany raisitsika aloha ny antso anao fandehany miaraba tompoko salama tompoko ia ho eto ary ny faneho-kevitra ny président ty zany ohatrany lasa oeraoera be fotsiny no betabety fa ny tsara amin'ny tonga dia ahongany eo tapaka moa ilay antso entanina hatrany sika rehefa maneho hevitra ao anatin'ny fandarana ao anatin'ny fahamendrehana ny fifanajana tanteraka no entintsika ao anatin'izay faneho-kevitra atao anatin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany izay raha misy ny antso ifatafiditra eny tompoko dia ahoana ny fandehany ia salama tompoko raha miresaka ny mikasika ny fampianarana zany a ny azoko ambara dia makahery aloha mondreo mpampianatra ena Madagasikara indrindra fa zay nitolona dia amin'ny resaka lafiny ara-politika eto amin'ny tany sy ny firenena hita aloha zany dia izy fa kaporaraka mba ty teny amin'izany akazo aboatiny zany tena tsisy mandeha amin'ny laony ninona na fampianarana na resaka hoe fitandronana filaminana amin'ny sehatra rehetrarehetra idirany député voafidy ao an-toerana idirany daholo zay sehitry ny indrindra fa ny fampianarana fandriam-pahalemana resaka fitarana idirany député izy no mandidy sy manapaka akazo aboatiny fa faritra tsy mondrefana zany tsisy fa tena lavitra andrina zany tanàna zany mampalahelo manjakany hoe manjaka zany toka maso ny taniny jamby tena tsy manjary tena tsisy raha milamy dia makahery andreo mpampianatra irany Madagasikara ngasitrana ny faneho-kevitra ao anatin'izay mankahery anareo no ny mpiaino antsika
verenantsika le resaka intégration teo zavaty ndaotra ia io moa zany fampiresahana tamin'ny 29 janvier niaraka tamin'ny dircab ministère dia miteny izy nampatsiahana azy zany zay hoe manao nation ahoana ny mikasika ny intégration dia mivaly teny nomeny a izay tsy nahafapoana velively dia hoe tsy ny ministère maina irery no tompona ndraikitra amin'ny intégration io ary tsy ny maina ihany tsy mpampianatra ihany zany a no ao anatin'ilay intégration fa ny ministère rehetra irahana malala zany irahana manaiky fa saingy kosa le manilika n'le andraikitra hoe tsy any maina rery fa nga moa zany dia tena tsy misy afaka atao mihitsy a guichet unique avy ohatra afaka azahoana manantanteraka an'izay zany ohatra ny fomba fanao tamin'ny teo aloha zany hoe atao guichet unique zany ny anaovana ny zavatra io zany hoe ministère maromaro mitambatra amina torana anankiray dia avetsy ny dossier dia maketsy dia tapitra dia mivoaka ny zavatra iny ary vetivety kokoa zay fomba fiasa zay fa nefany dia hoe tsy ny tompona ndraikitra maina ihany zany no mikasika ny intégration no voakasika amin'io fa ministère rehetra dia zay olo amin'izany fotoana zany tsy afapo zay satria efa ela loatra le tsy fisina intégration teo amin'ny ministèrenay io dia marary satria maro ny BDB ny mpampianatra zany nivoaka contractuel retraite dia nefa rehefa tsy intégré anao zany nivoaka retraite zay niteneniko zay hoe 10 alina 9 alina no retraite azo ariary ny isan'ny tranga mateti-piseho ihany koa ty resaka famindran-toerana ny affectation tsiaradrariny ty famaizana ireo rehetra indrindra moa zany amin'ny resaka fifidianana ny tena nalaza reny amin'ny hoe zay tsy manaiky volomboasary zay tsy manaiky anaovana an'izao dia iaran'izay famindran-toerana izay manahoana tokoa io satria matetika ihany koa ny mpampianatra no misedra ny olana io ary tsy afa manoatra moa zany fa na manao na tsy manao dia mitady asa hafa eny tompoko tatoato zay nanomboka hatramin'iny fifidianana filoam-pirenena farany teo iny hatramintsika miteny izao dia maro ny mpampianatra tratran'io affectation zay tsy manaraka ny politika io zavatra tsara marihana aloha dia ny olona rehetrarehetra tokony halalaka eo amin'ny fanehoan-keviny sy ny couleur politika izay tiany arahana ka zay tsy rehetrarehetra manaraka ny couleur politika ny chef Cisco dia efa miomana ary izy mihitsy no efa miteny an'izay zavatra zay raha teneniko fotsiny zao voatselatsela tamin'ny fifidianana mera teo iny dia mialatsiny chef tsy maintsy ho teneniko zany Cisco navaratra an'izany malaza be maromaro chef zapitao mpampianatra tompona andraikitra chef d'établissement maromaro zany no hoe ho affectena misy efa nazo décision misy mbola ny andalana fikonokononina hoe ho affectena satria rehefa tsy nanaraka ny antoko politika misy ny chef Cisco zany dia rahonana mba ho afindra ary tsy ray na roa izy ireo fa maromaro misy mahatratra hatrany amin'ny 10 mihoatra 20 tsy tenenina fa mety mahatratra an'izay dia io zany hoe rehefa tsy manaraka toraka zany ihany koa taoriana ny fifidianana filoam-pirenena ny tany amin'ny Cisco midongy atsimo vao niteneniko teo amin'le resaka recrutement dia mbola tratra ihany koa amin'izay zavatra izay satria nga chef Cisco dia manana ny couleurany izy miaraka amin'ny fitondram-panjakana tsy hanomezana tsy ny azy zany satria samy amin'ny foto-kevitra misy azy ny olona tsirairay avy fa le mpampianatra kosa tokony tsy ho terena nanaraka ny foto-kevitra misy anao dia rehefa tsy nanaraka ny couleurany nga chef Cisco dia nisy natratratra ny 10 mahery ny mpampianatra affecteny nalana teo amin'le toerana nefa teneniko anareo tsara mihitsy fa zany Cisco midongy atsimo zany tambatambazana ny olona makany fa toerana tena za tsy tenen'le hoe lavitra andrina fa za tany vao aingakaingana moto aza sahirana indrosa iny telona zera moto vao tonga tany amin'le toerana fa tsy tenenina hoe lalana tsony ny lalana makany ka raha izaho zao amin'izao toerana misy azy zao no hoe andao ianao madama ho affectena amin'ny midongy atsimo tena naelako amin'ny asako raha tsy handehako satria toerana 94 kilomètre na andeha tongotra anao fa tsisy taxi brosy na andeha moto ny sara moto mandrozy fotsiny 190 000 ariary 900 000 francs volana izany zavatra zany dia miverina koa toraka izany ka raha izaho mihitsy tsy handeha amin'izany torana izany tambatambazana
lantsisy tsony le karama kely tambatambazana ny olona hoany nefa affectenao indray rehefa affectenao le olona zany a de na ny zotom-po ampianatra ary manjary lasa tsy manana zotom-po tsony izy ampianatra de manjary mifampiandrikendritoana sisy zany ny zavatra misy rehefa tsy manaraka ny couleur politique ny mpitondra ny chef Cisco ianao na ny chef zapina zay olona manana fahefana ibaiko anao zany a de affectation mahazo anao de toe-javatra ohatran'izany kosa ngamba tsy mety avy aloha ny olona mba iaina malalaka eo amin'ny toerana misy azy fa manjary lasa tsy mifantoka firintsony amin'le tontolo ny asa fampianarana zany ny eritreriny fa mitaintaina hoe hoay zahay anefa teneniko anao fa raha vao affecté ny olona anankiray miaraka amin'ny entany tsy misy an'izany indemnité de transport ménage na indemnité de déménagement misy zany zavatra zany hoe ny olona affecté mahazo indemnité de transport indemnité de déménagement sy ny sisa fa mpampianatra tompoko tsy mahazo an'izany indemnité de logement raha moa ty efatra arivo sy ray alina misy nisy nampitahany zay tokoa voatsela izay mpampianatra ihany moa zany izy fa tsy sahany teny ampahabe maso hoe fa maninona samy mpiasa mpanjakanja ihany maninona ilay mpitandro filamenana tena hoe anatina fikarakarana tsy misy toy izany fa ilay inona moa zany ilazantsika azy ilay mpampianatra na ireo mpiasan'ny fahasalamana de atao an'izay ambany zavatra maninona asiana tombo sy ala eo amin'ilay fitantanana n'ilay firenena zany eo anatin'izay satria ny mpitandro filaminana hoe tsy nisy raha tsy nisy ny mpampianatra ny mpitsabo tsy nisy raha tsy nisy ny ainga tamin'ny mpampianatra aloha ireo mpitantana rehetra tsy maintsy ny ainga tamin'ny sehatry ny fampianarana aloha fa maninona ilay sehatry ny fampianarana no atao sahala amin'izao sa ve arak'ilay fomba fiteny averimberitsika etony amin'ny hoe misy an'ilay fiteny hoe rehefa tiana hompitehana ny firenena iray de ny sehatry ny fampianarana no potehana de potika ho azy zany firenena zany zay tokoa ve ilay tiana atao eto amin'ity tanindrazana iombonana ity izay no tsy azo ekena izay no antom-pijoroany reto syndicat ireto ao anatin'izay nefa anjao mijoro zao indray hiaran'ny tsindritsindry sy ny raha matahory maro samihafa marjona mazava izay fanehonkevitra izay ny zavatra iarahantsika malala ihany keo amin'izao fotoana izao ny raha-pirenena sy ny zavatra maro isan-karazany manoloana ny sehatra eto amin'ny tansa firenena sy ny raha matahora ihany keo iarahantsika malala izay fitondram-panjakana izay raisitsika ny antso tafiditra miarabanao eny tompoko olona fa ty ambomiadana district Andriamasina eo an'le sehatry ny fampianarana misaika hoe fitoresaka kely momba ny fitondrana malagasy fahitareny André Rajoelina tena hoe manao vidy pouvoir mihitsy izy ho an'ny fiainam-panjakana misy soldat zao talea na EPP anankiray ato amin'ny commune Ambomiadana no tsy maintsy manao propagande ho an'ny président Rajoelina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo rehefa tsy manao propagande ianao de voafikitena zany hoe obligatoire zany le propagande ny mpiasa-panjakana rehetra zany nankalaza ohatry hoe forcé nanao anaraka ny loko-panjakana izay zavatra rehefa tsy mety zao zany